Hotizatsika eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ary ny fampahalalam-baovao. Nankalaza ny 20 taona nisiny ny sekolim-pinoana ambony Info Centre de la Salle etsy Soavimbahoaka. Nandritra izay fotoana nisiny izay moa dia efa maro tokoa ireo mpianatra izay nandranto fianarana ary navoaka n'ity ifampianarana ambony ity. Rotsy rakotony iray ny eo amin'ny sary mitsiry Rakotarso. Tamin'ny taona 2017 no nanomboka nisokatra ny sekoly ambony Info Centre de la Salle izay manaraka ny fitsipika sy ny rafitra napetraky ny olo-masina Jean Baptiste de la Salle izay pretra namorona ny congrégation'ireo frera ao amin'ny sekoly kristianina. Efa nahazo ny fankasitrahana sy ny fankatoavana ara-panjakana ny diplôma izay atolotra ity sekoly ity tamin'ny ministera ny fampianarana ambony nanomboka ny taona 577. Nanomboka ny taona 2010 no nanokatra ny niveau master ny sekoly. Fampiofanana roa no misy dia ny fampiofanana arak'asa izay maharitra 3 taona ary ny fampiofanana ahazona mari-pahaizana izay atao mandritra ny 2 taona. Ny formation omenay ato amin'ny sekoly dia formation professionnalisante. Izany hoe raha vao mahazo ny diplôma ny ankizy ireo dia afaka miditra avy hatrany amin'ny sehatry ny asa. Raha tsika malala nefa moa fa io arakaraky ny olona ihany, arakaraky ny ankizy safidiny io satria misy an'itro mazava ho azy ny fanohizana fianarana. Ka amin'izao fotoana koa ny ankizy efa miakely ny taonany ankizy afaka baka dia misy an'itro safidy mbola hanohiza. Ka io zany arakaraka ny fa raha ny ireo taloha angamba ny azoko lazaranao ny promotion taloha izay nanapa-kevitra ny asa dia efa miasa daholo. Ny amin'ny 20 taona manaraka zany hoe amin'izao moa zany ny fanitarana ny zana natao dia iny efa hitantsika teo iny ny fiatarana ny niveau master fanarana zany le système LMD dia angambany ny azoko lazainareo tsy voatery ny 20 taona manaraka fa ny atoato dia ny tena fanamasahana an'io niveau master io. Androany moa ny famaranana ny fankalazana ny 20 taonan'ny sekoly. Nisy arak'izany ny hetsika samihafa toy ny fanolorana mari-boninahitra ho an'ireo mpiasa ka ny iray tamin'izy ireo dia nahazo ny professeur de l'ordre national malagasy, 4 kosa nahazo ny chevalier de l'ordre national ary 3 nahazo ny médaille de travail. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny famoahana andiana mpianatra miisa 470 izay nahazo ny DTSS ary 120 nahazo ny master.